Amaranantsika ny vaovao kosa amin'izao herinandro vitsivitsy higadona ny fety Noely sy ny farany taona izao dia nanatanteraka asa fanasoavana fitsinjovana ireo ankizy marary eny anivon'ny hopitaly maro eto Antananarivo ny fikambanana Fitia izay tarihan-dramatoa Mialy Rajoelina araka izany ary dia ankizy maro no nahazo tombontsoa tao anatin'ny tehitsika ity. Natsiaro ireo ankizy miisa tena amin'ny 300 marary izay manaraka fitsaboana eny ny hopitaly 10 eto Antananarivo dia ny hopitaly mère enfant Tsaralalàna, ny hopitaly Soavinandrina, ny hopitaly Higadona Befiletanana ary ny hopitaly mère enfant Ambomihatra ny fikambanana Fitia atao anatin'ny hetsika manokana ho fanamarinana ny fetin'ny Noely izay tanterahana omaly. Hetsika izay efa fanaon'ny fikambanana isan-taona. Isan'ny tsaboana eto amin'ny hopitaly Soavinandrina isitraka sy valisoa mianadahy isan'ny voadonan'ilay fiara vaventy tamin'ny fotoana nisehoany lozam-piarakodia teny Akatindramamy ny alakamisy lasa teo ary samy namono ny ainy ny reniny izy ireo. Izy mianadahy ireo dia isan'ny amin'ireo ankizy mitotaly 120 mianadahy notoloran'ny fikambanana Fitia kilalao teto amin'ny hopitaly Soavinandrina. Amin'ireo ankizy mitotaly 330 ireo moa dia ahitana ankizy 110 mianadahy izay marary ny homamiadan'ny rano na ny leucémie izay fanoraisiny fikambanana Fitia tanana hatramin'izay. Rapitsy moa dia mbola isy ny hetsika ho tanterahany fikambanana Fitia eny amin'ny CCI Vato ho fanampiana trany ireo ankizy. Mifarana eto kilasy topoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity fitinina amintsika foana nefa fa isan'ny vaonsongadina tamin'ity androndroany ity ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny collision eny Tsonjombe ny toeram-pilanonana fanatanterahana fampisehoana natrehan'ny filohan-teteza mihitsy sy ireo olo manan-kaja maro teo ihany koa ireo artista maro samihafa ankoatra izay ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fanambarana izay navoaka ny Sadek farany teo dia isan'ny tondra ny fimavijeriny ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana eo ihany koa Andriamatoa Noely Ratsirahona nampanolo-tsaina ny filohan'ny teteza mihita ireo raha fitinina ny songadina dia isorana feno atao kilasy topoko vavy nanaiky nanaraka hatramin'ny farany fampalala amin'ny voty eto fety lavitra Mat TV ho amin'ny manaraka indray film topoko.